eo am'izay vaovaon'ny ekipa pirenena malagasy izay hatrany dia nampion sonotsapahina tetsy amikanja mamasina itolakandro io ekipa pirenena malagasy na ny baria anomana ny lalaonosy ataotsy amin'ny nosy maorisy sy ny baria manomatena amin'ny fifanitsanan'ny tranina 7 sy 10 efa nanomboka ny 7 jona teo moa nyvondrona teny akarion teny ireto ekipa pirenena roa andeha hiatrika ny lalaonosy sy ny tranina 8 sy 10 ireto tsara ny manamarika fa ny talata teo no namoaka ny listry ny mpilalao ho voatazona farany andeha ho any Maurice ny teknisiana eo anivon'ny Bariany Madagasikara androany tolakandro taoriny ny lalao iny kosa no nivoaka ny anaran'ireo mpilalao hiatrika ny fifanitsanan'ny tranina 20 sy 10 mpilalao saika tanora avokoa no natsona andrafitra ny ekipa pirenena amin'izany fanomanana ny lalaonosy sy ny tranina 20 sy 10 izany. Resy ny Baria Jeux des Îles tamin'ny saraino ohatra ny Baria tranina nandritra ny lalao fitsapana no sady fanomanana ny lalaonosy sy ny fifanitsanana tranina 20 sy 10 itolakandro tetsy amin'ny kanja ny Mamasina baolina tokana tafiditry Carlos mpilalao an'ny SG Mada Itasy teo amin'ny 10 minitra ny alohan'ny fiafaran'ny lalao. Natao tao anatin'ny 5 minitra ny 3 miditra tokoa matsy ity lalao fitsapana ity. Ho an'ny ekipa pirenena manomana ny lalaonosy ataon'ny Maurice dia efa tonga nanamafy ny ekipa ireo mpilalao telo mila ravinahitra ny velany nahitana ny Jimmy Simori Rino Rinjala. Ho an'ny Baria manomana ny tranina kosa dia natao anaovana ny sivana farany ny lalao fitsapana natao iny. Ireo izy ireo zany aloha tena marina moa raika telo amby roapolo izany sisany eo anay araky ny ambeteniko teneniko aminareo mpanao gazety foana hoe nenay tsy manana mpilalao songatina be fa collectif an'io zany ampiasaina hatreto ny groupe aloha salama tsara daoly io tonga io sy Maurice Rino efa tafaverina zany hoe feno tanteraka nanomboka androany zany zay. Mety anahoana zany toy amin'ny fanomanana manoma teny zay mbola manana herinandro mahery kely eo amin'ny 10 andro zay manatena dia zay ny fitsapana atao eto itsapana hoe nanahoana ny zavatra nampianarina ny zalahy ny zavatra natao nandritra n'izay 10 andro zay misahatra voaray ve sa mbola misahatra tokony ampy. Tanjona apetraky ny Baria amin'ny lalaonosy tsy zagna man tokony ametraka an'ilay tanjona fa mazava ny malagasy ny Madagasikara hatramin'izay na dia 20 taona tsy nahazo ary tsika mety aidory foana ny Madagasikara ny tanjona rehefa manao Jeux des Îles hiezaka izay andeha lavidavitra fa ny zava-dehibe aloha mila mandingana an'ilay polina misy anay dia ny Maurice sy Seychelles zay aloha zany ny voalohany. Le tanjona angamba aloha no valiko meloha ny tanjona zany dia ho qualifié ohatran'ireo le zokony lany amin'ny canne zay zany ny tanjona aloha dia fanomana tena teo zany somary mafimafy kely zay ny arabatana donc zany le mpilalao amin'izao somary mbola mavesabesatra kely fa amin'ny semaine après une semaine eo zany izy efa manomboka memaivana satria efa manakaikikaiky an'le fotoana hiatrehana an'le match zay mikontra amin'ny Mozambique. Mozambique no mpifanarana amintsika voalohany aiza ho aiza ny fahafantarana an'izay raha mihoatra n'ity groupe ity. Mozambique zany manana centre izy manana centre de formation izy zany ny tamin'ny roa taona lasa zay efa somary efa navoakany kely zany le akizy tany amin'le akademia dia hita hoe tsara zany izy fa hatramin'izay izy aloha dia rehefa mihaona dia tsika foana zany mandresy. Taoriny lalao iny araka izany dia ivoaka ny anaran'ireo mpilalao hiatrika ny Mozambique amin'ny fifanitsanan'ny tranina 20 sy 10 ny alahady 20 jolay moa no anaovana ny lalao mandroso eto Madagasikara raha ny 4 aogositra kosa no nataterahana ny lalao miverina ny Mozambique. Ny talata lasa teo kosa no namoaka ny anaran'ireo mpilalao 4 andeha any Maurice ny teknisiana eo anivon'ny Baria Jeux des Îles. Sikaritra tamin'ity lalao ity fa mbola maro ny ezaka tokony ataon'ireto ekipa pirenena roa ireto raha te azo medaly volamena ny Maurice sy hiakatra amin'ny dingana manaraka amin'ny fifanitsanan'ny tranina 20 sy 10.
Tsaivina fa nanomboka ny 12 jona lasa teo ny fampifondronana tany Carion ho an'ny reto ekipa pirenena roa ireto. Hita tamin'ity lalao ity ihany koa ny tsy fampiny fampitaovana ho an'ny fanomanana fa namina ny Indram Mamatso no nanaovan'ny Barea Jeux des Îles tamin'ity lalao ara-pirahalaina ity.